tantarako mada. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Midrika. Nosoratany Aingon'ny Fity. Ovelominy Sinaizy, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Saloy, Iary, Iony Miajanirina ary Oly. Nandray feo sy Nanatotosa, Tovra Zanamamonjy sy Iolosoa. Taiza foana moa ianao lalaina zandray fa miditra ny trano tsy mba tsapanao mihitsy ny tebotebo-tsaina teto sao naninanina tany ianao nitsita zay firy andro. Ka mba mila makasaina kely ary neny tsy tiako mimody ato, mampanembona nahany rija foana, mbola tsy mety mionona ny fosiny saiko hatramin'izao mafy amintsika rehetra mihitsy nge reny, saingy tsy maintsy mitraka indrindra ho areny niteraka, tsy maintsy miezaka mijoro ano nareo da saingy tsy atinoko mandrangisaina mpangatanteraka aza nitoerany. Tonga indray neny. Oka moa zay efa be loatra nge izay ranomasina latsaka ao izay neny. Isaka mitopy anange ny saiko anaka dia efa hoe oka ho azy zay. Fa andeha ho aiza indray moa ianao io Ory lalaina, elange izany anontaniana eny izany Sandeha ho any amin'ny namako arangaha. Amin'ity andro fa mifirika dia mifiry alina indray ianao vao ody. Ka tsy mody atsony ahy Fa tsy ody ahoana sahady ianao vao vita fandevenana anao dia efa nanjavina, sao indray vao mody an-trano ka ho aiza sahady indray ka ka aleo aloha andefa rapitro amody rineny tsy mivoaka eo izany ianao. Odry aleo aho andefa azabahananao ohatran'io ka tsy mivoaka eo ahy ianao, aza mitady alaolana amin'izany resaka zokonao izany tsony fa efa hatrizay mihitsy ianao nanao ohatr'izao. Te ody dia mody, tsy te ody dia tsy mody. Ty rendrarendra loatra ianao raha mba maninona any moa ianao dia ahoana ka? Fa anga moa zazakely tsony rineny efa manana kara-panondro nge ahy dia mihevitra ny havita tena rehetra zany ianao. Neny mitony aloha ahy ianao. Hitako tsy hitako mihitsy hoe inona mampivazavaza anazy io. Mangina eo koa ela fa avy amin'lahy ihany ange mahatonga an'izany Saiza moa le banda ny azo tody atoko, sermonina foana isak'izay mba misokatra ny vavanareo. Tena leo mariny ka tsy mivoaka eo izany ianao sombonay koa efa namoy sasaray ange zahay tsy tiako tsy miana lavitra anao ndraiky io. Fa zanga moa faty ho any amin'ny namako fotsiny aho leo be mipetraka ato. Andray kosa letsy mba jereo ange neny mila anao nge zay anake, ianao ange mba lehilahy ato an-trasisy fa maninona moa raha mba asiana mijanona ato ny ray amin'le lehilahinao reny Kay vavanao mendrika tafa oatra loatra ny vavalahy fa angady iso zany ary miteny tsara amin'dry ary mendrika tsy amerimberina ikasy tanàna anatsony fa taperiko ny andry moramora ianao zandry kely ary ampaladiako ary tiako miseho fa ho aiza ianao lalaina miverena moa mandra-paoviana ihany koa no mbola iaretako nyditra an'iny kare zay ry neny raha sanatry mohanaka misy mahazo azy ny miadalany dia ahoana dia azy ny azy ry neny rehefa tsy hainy mianatra ao izy dia aleo ny fiainana ny ananatra azy ihany. Everiny fahomora mantsy zany, aleo andeha hity Averikely hoe vovalaly ty madidida tsara tavy la vaso very lava misy matahotra lahy eto matsy sandry le ty apedina raha mafy lava tsy manao vava-mado zipo ao tsy matahotra lahy mihitsy ny aty. Reraka loatra koa ianao, mbola tsy nody indray ianao alina nefa nanome toky anahy ianao fa tsy hamela anao irery ato tsony. Sombony ahy koa nody afa efa restora nge ianao efa akaiky maraina nge ianao vao nody reko tsara mihitsy tamin'ny telorany sasany efa impiry-mbany angavy anareo sy lalaina moa sarery ny ato matetika matahotra fa tsy nody teo indray koa nga izy mitovy ihany nareo ry neny vao lasa ianao dia iny koa izy ny rivatra zary anazy ianao tsy eo dia mba hanaparany ditrany ka tsy fidiny ho angery mendrika
hitanao tsara ny fiainantsika. Raha tsy misy andre namako ireny, inona no hohanina sy andoavana hofatrano eo? Ary aok'izay roneny haiko tsara raha zay zany ary tsy manome tsiny anao fa ezaka tsy hamelanao rery ato tsony izany neny hijanona amin'ny fianarako maninona hiasa amin'izay nampiako anao fa mendrika ve adaly eno mila ho lasa adala mihitsy isaky ny misaina fa manaonao foana mihitsy ianao mba hinananay sy hitafianay. Fitiavan-janaka daholo zany anaka tsy misy tokony ka fitiavako anao ihany koa no mahatonga nanapa-kevitra ohatr'izany roneny ampy izay ny sorona nataonao anay. Tsy mijanona ny fianaranao izany ianao ary tsy anaiky ara tsy tafitako ianao. Lalaina ary nefa tsy fitiny ny hevitra efa tapaka ny indry neny ninona teninao tsy hampiovany izany tsony. Tsy anatra tsony fa aleo za hitady vola amin'izay. Dia mihevitra ny ahita asa ohatra ny ahoana nefa ianao amin'ity diplôma BEPC? Mahita foana azy neny mendrika milaza marina aminao fa raha mba manana diplôma tsy nanao asa ratsy ohatr'izao. Sady ianao koa nge mbola tsy feno taona olon'izany sa hampiasa zaza 12 taona izany ka afaka manao kilasy mandry ako miasa trano ohatra. Fa everinao fa mikarama ohatrinona moa ireny? Lalaina Andriamanitra zanako lalaina fa naninona ianao isa nanao anjanako ohatr'izao jereo koa izany fofotaokany ity ao aloha mba hampio ary mendrika hibatazy eto fa tsy zakako ity avelao eo io ronenika adalàna ny anazy mamindray zao io dia ngafy tany asa dia mba mahafohatra an'io moa ianao fa zokinao nge io Andriamanitra tsy mendrika intsony ty tsy resany raha amin'ny akanjo lalaina fa maninona zanako sombinay koa fa isany tena hafita zao andao entina any amin'ny dokotera izy ry mendrika za tsy mahavita roneny fa ianao ve adaly andao fa raha sanatria maninona eo nge io ka tsy mbola velona io mbola miteko ara-dalàna tsara ny fony andray koa sanaka tsy hitanao nga io lohan'ny vaky be sy raha be amin'ny akanjony io ka mba manana ny olona kokoa ary neny tsy zao adalan'olona rehetra izao no esako saina sy sahiranako raha izay no niarany sotro dia mety mba hoe aleo fa hotsaboky ny zanako rehefa tsy nampy hainao mila akombonaingy ny oferio dia tokony hajanona ndra tsy olako io ihany nefa manao tsinitsinina sy manompa ho isaky ninona atao trano ato dia mbora io ihany zanako io ninona nataony io na adalana endry ary tsy atakaliko ny endriny ny hafa mihitsy fa hoaiza sady ianao lalaina ianao nke zany antaniko izany sandeha ho any amin'ny akamako mbola tsy salama tsara nge ianao io mbola tokony hakaina sady fa ianao ve marary sa zahay haiko tsara zay tokony ataoko izay mety amiko fa tsy ianao indray niteniteny anay eo rehefa te hivoaka dia mivoaka fa inona loatra tia mahazo anao tiry lalaina ty ilay izy roneny mety apetrao eto aloha mendrika lalaina mbola miresaka aminao nge le ty eleo be ranga miteny foana ianao aza treritrero milay ohatran'izany izy ka reny langa io raha raiko inona andray kosa lesy sao dia mba tsy rariny ndry koa aza miditriditra lalina fa maka leo be ny fianarandry atao tsara za kosa aloha tsy afaka ny angina amin'ny faniratsirana sy fanaovany latsinitsinina neny izany mihitsy reniko io ary tiako ary mbola mila azy kosa dia aninona ary nefa ianao fialahako ty fialao okizay fa aza zany ndray ny diavanareo dayoka noho ny avy aminao daholo ny anton'izany ianao mihitsy mitondra rivotra maloto eo amin'ny fiainako fiainanay da mihitsy moa izany fa mendrika mody tsy miteny fotsiny manginy lahy za tsy anginy iverinao fa moramora nga mizaka amin'ny fandrabirabiana sy ny esoeso ny mpiaramonina sy ny namana ianao manaonao foana any dia manoatra no izay ihany koa mivary tena miaraka aminao oka le tsy izay ka ary zao ratra mitavaka izao dia noho ianao avokoa nitoka ny lany mahatonga an'izao ka satria hatra anaty bara ny maty ny vavan'olona tokony asaina makano ny ianao fa any be kilina kokoa izay sombonayko aza tsotsonao amin'izany tsony afa tsy tiako aleoko tsy manandreny toy izay manana anao mafy loatra izany tenao izany anaka okizay roneny
Ary mandany ala mandeha any rehefa anakorotana fotsiny eo. Andeha mihitsy ahy e. Tsy janony eto anandray alina tsony ary. Tsy mivoaka eo izany ianao e. Fenao moa nizany andrara. Mafy loatra ny mena ny rabirabo sy ny esoeson'olona noho ianao. Leo anao sy ny momba anao rehetra. Fa za tsy ho leo anao izany no vinanaoviana. Ary na inona ataonao ao ianao andianako e. Esory ny tanana malotonao fa manirikiry. Tena tsy rariny loatra kosa zao ry lalaina. Reny langy eo ahy io e. Aza verimberina amiko tsony zany fa makarary ny andohako ry mendrika. Tsy manandreny an'io vehivavy jangy io manginy alao fa diso anga zany. Mba anontany kely aroeny ray indrira mba iny akory. Raha tsy zany ve samy hafa dolo ny raitsika e. No ny ditrany ihany zany. Andray na maditro na maninona dia reniko foana ary tiako fa aza tsiratsiray laotra izany izy. Malalaka ny varavarana dia mandehana fa aza manome aretim-po azy eo tsony fa olefa marary nge ho ahy io e. Marary maninona? Voany sida. Maratsako amin'izay kosindrify efa ela loatra izay nandeferako izay za akory tsy neny ka hitsitsitsitsy an'la amin'izany. Aiza ilay azo fanidina trano teo. Tady herin-dehilahy ty maty teatro. Maty matiko ty androany fa neny. Tena leo be ny fiainako aranga. Mitady asa tsy mba mahana diplôma. Leo be moral ny an-tanàna koa. Ary mety manahirana mihitsy koa mbola irahako monina mendrika tao arina ny adana farany teo iny. Mitory fotsiny ohatr'izao zany sisa nataoko. Tahak'izay arangamba nanohy fianarako ihany. Aize dozy kely rangaloha. Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy aty no ahitako an'la. Mendrika fa ahoana? Lalaina, tena marary ngeletsiny iny. Tsy hitako tsony izay atao. Ny entana matindinika efa tapitra nametiko ny fitianana fanafody fa tsy misy vokany. Mila ampidirina hopitaly hono izy. Fa inona aloha mahazo azy? Aretina azo avy amin'ny manginy ela fa tsy teniteny foana eo indray e. Mitovy ihany ange ny toerantsika e. Izay ihany koa nge mba efa voarabo sy voaheso e. Tsy mba avelandray aman-dreny nifandray amiko tsony ny namako fa taritiko amin'ny ratso. Mba mahatsiaro marary ihany koa nge izahay e. Ary andao andeha amin'ity lalana ity fa io no manitsy akaiky. Ka zany indrindra e. Mba manana zo iaina tsara toy ny ankizy rehetra nge tsika e. Fa mba mananjo iaina tsara toy ny rehetra ihany koa nge neny. Everiny lafa fidiny ho azy moa zao. Tsika ara tsy mena mivatana tsiaran'ilay izy mahatsiaro marary sy afa-baraka. Everiny lafa tsy mba misy manisy sy manaraby koa moa izy. Raha tsika ara nitondro ny olona molotra maika fa izy. Ka tsy azoko ngiky hoe inona ny tselany amin'io e. Ary andao afanganina ny diantsika sy ndrifatsy. Fa everiny lafa fidiny ho azy moa ve io e. Noho isika ninona ry lalaina dia aza donina fa fitiavany anjanany daholo ny anton'izany. Ka betsaka nge ny azo atao e. Raha tsy nianatra izy dia tsy afaka manasa tsara. Afaka mikarama manasanasa lamba inge izy betsaka ny mety mahavelona tsika ary ve zany izay lahy e. Ny teny azo ohatr'izany mihitsy ary za koa aza nefa dia tonga saina ho azy fa tsy mila hazavaina izany fa fitiavana antsika mba hananantsika fiainana tsara ohatry ny ankizy rehetra. Raha sasasasa lamba sy ny ohatr'izany ve ny nataony. Mety na vita nanompa trano izy nampitafy tsara sy nampianatra tsika ohatran'izao izy. Aiza zao ireo raintsika mba hirairan'la. Nampamono antsika ara ny nataony. Saingy nataony ny ensorina ny tenany hamelomana antsika. Mampiaina antsika ohatry ny ankizy rehetra. Na izay ilay nataony ankizy rehetra kosa aloha tsika. Nge ho ahy. Tena naninako zaly akiny tsy nanonjako ny fianarako. Tadidiny lany fingavininy an-dranomaso any lamba tsy hiala. Sady rainga izy ny reny lalaina e. Nataony sorina ny tenany noho isika. Ny ray afa miala. Ny piray tapo ny havana
Ny rehetra saingy ny reny tsy afa-miala amin'ny zanany zany, ary ny reny ihany no mahavita manao sorona sy manadiny ny momba azy rehetra noho ny zanany. Mbola tsy niraisy le tsy manjary ireo ihany ny reniko. Moramora aloha elahy io elahy etiketim-po io ihany no manakorotany zavatra. Ka tsy raro loatra ary mendrika. Lalaina azampiana tsony aloha fa oriana efa mianjady amintsika ka lehibe any hopitaly ange iny niraisy ny lahy tamin'ny vozon'akanjo iny. Ka tokony baiko mipiasana izy hanavitra ny reniko efa eo ambavahoana ny fahafatesany. Lefa marary mafy tsy mahatsiaro teny io mbola jerijirena fotsiny ihany. Ka tsy manambola ividianana fanafody hoentina hitsaboana azy ange tsika. Tsy afa-miasa ny mpitsabo tsy misy fanafody. Fa mo tsy azo ny hopitaly atao mihitsy mba mamoaka fotsiny an'izany fanafody izany dia honerana miandalana ihany ny vidiny. Be loatra ny olona efa mitsoaka ny volany hopitaly dia tsy dia ho jerijerena fotsiny izany ny marary. Andrasana ho faty fotsiny izany. Fa mpamony sa mpamelona tony ny ain'olona ny ambony sa ny vola. Moramora letsy fa aty amin'ny hopitaly ange tsika. Dia raharaiko iny ny reniko koa ary ato fa tsy misy mpiraharaha. Ka ina ary letsy ny atao Tsy haiko Neny mety ho reny ve kia? Tsy haiko. Neny mifona neny za ihany ty. Lalaina maditra anao. Le adala tsy misy saina nefa tianao foana. Mifona neny tsy adiditra tsony hoendry manomboka izao. Tsy hanome fahoriana sy apalahelo anao tsony. Mifoaza moa teo ry neny tenenana dia hibedra ihany aza fa tsy amaly valena tsony etsy eo ny tananao na dia amelaka ihany aza fa tsy amaly mendrika azany nefa raha ny tiako sao dia fihinao mafy dia omenao temimamy. Ilazanao fa mamela ianao ny malala neny lalaina okizay. Mifona amin'izay akiry mendrika tsy mafitaratra tsara raha samy soka mifona. Mamela ny lalesy tsy mitazona elo amin'lahy koa. Tsy natateraka ny atity masoka sady efa tsy mba niary nefa mbola nampijaliko fona mendrika. Mamela ny lahy fa mbola manana fotoana hiresahana an'izany foantsika fa ina izao ny atao an'iny. Aza metsiketsika ndry fa andeha ho aiza lahy? Hitady vola aminjena neny ahy. Dia aiza lahy ny ahita? Ny entana madinidinika atao hatrany efa namidiko daholo. Tsy maintsy mahita ary mendrika. Tsy averako maninona izany ny reniko. Tsy maintsy avotro ny reniko na inona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Andriamanitra, fantatro fa tsy mendrika ny antso ny anaranao kory no niditrako. Nefa mba miangavy anao avotona eny dia mifona sady amin'ny zavatra ataoko fanavotana azy. Ino za lasakano? Lasany any ny portefeuille. Misy olona miandry anasady rehetra. Aleo mividy aty. Kay maty mandatena tsotratra mihitsy mantsy raha. Elahy dia tsotratra. Fona re tompoko. Tsy isy mifonafona ny lazany eo e. Maty ahy elahy zany tena mpangalatra raha in-tany eto. Mifony e. Mbola manday any lahy. Mbola aiza lahy? Mama
Neny tsy mihitsy izy fa izy tsy mahataiza sy tsy mahafy an'lahy io le olona afaizo hoe afaizo fotanena fojao ramose fa ataonao iny vato be iny akosy apetao iny Andriamanitso tena vaky miparitaka tanteraka amin'ny lohany fa ino ny tiana ataonareo tena lozy ty Neny fa nahoana ny telo lozanao sahaty Neny mandre afy ianao hoe mifaza toy rery Neny mifaza tamo Neny mbola mila anao ngezay nahoan'izay ny tena velanao irery sahaty Neny mbola tsy mahay mamindra ngezay mbola mila reny mitatana mifaza teo moriny eny fa tsy manana fa-tsy ianao ngezay Neny sady reny ny zoko vavy namana tena akaiky ahy ianao iza tsony ny tarainako iza ny betsitra erina lalaina rehefa alipody sy mamo izy mbola mila anao ngezay Neny verena moe Allô andray lesy fa nahoana fa ino ty zavatozana taonina andray jereo raha tsy mihainy lany vitiny lalaina zoko koa jereo angera tsy nesorony tsy mataotody mihitsy ny ilandohalahy mafisa hoe fa nahoana Andriamanitro mafy loatra sa hoe tsy vitako tsony iza tsony zany miady amiko isan'andro tsy mananjoko mitrerina tsony aho sady lozandreniny an-tana marary loatra kosa fa inona loatra ny ratsy nataoko nikapohana mafy ohatr'izao ahy reraka tanteraka ny saiko sy ny vatako mila tsy hitepitsonofo orikala vavy ty fa nareo ve ny arabe ny ampovoana eo ianao nidorororo fotsiny eo mipita haingana rehefa ipita fa tsy any ampasazy ange ianao io sady am'izay mbola midefilina fotsiny eo ohatray zany izy raha taitra kory fa zany reny jereny tsara tsy salama saina koa ny sangavana io ka fa maninona ary manjavozavona be foana zay jereko sady otra mikorotandrotany izany daholo zay jereko mankarary ny lohako izany feoan'olona sy fiara-mifamezivezy be izany zahary otra ny mihevitra izany fotsiny rehefa mandeha tsy sakako tsony izany anoanako izany sady mila tsy ahavita amindra tsony koa ny tongotro nefa andeha tokoa moa izany aho dia andeha ho aiza aleko aloha mipetraka eto makaina ka fa naninona koa iny ary fa maninona ny atsipiny aty amiko ty poketry ty aleo ange jereko ny ato anatiny fa avy aiza reny olona reny oay tena
Tena mety mpanentaka izany ilay lehilahy nitsoka teo. Tena tsipony taty amiko ity fa natahotra izy. Tena ty amiko indray reto olo reto ny fantatra fa ito miharihary be aty amiko ito ilay poketra. Tena aleo nitsoka aingana sao dia tratrany fitsaram-bahoaka eto. Tsy manakambara koatran'izay tompoko. Ary efa nambarako an'ilay madama teo iny ihany koa. Tsy misy mino ahy moa nareo ka ho azoko atao ahoana. Izay ataonareo sy anaovanareo ahy tsy maninona. Sady tsy misy esako saina loatra. Dia izany ny antom-pisinay hanampy an'ireo olona sahirana ara-tsosialy indrindra ny tanora ny zaza tsy ampy taona toanareo voatazona ity nefa tokony hanana ho avy mamiratra. Misy koa nefa ireo fepetra maro tokony arana ary aza dinoina fa nanao fahatsononareo matoa voatazona ity noho izany dia miara-miasa feno amin'ny tony toeram-pitezana zaza maditra tony izay ary nisy mpitsara miahy ihany koa izay isika moa izany ho fanaraha-maso anareo fa ianao atao tsy miteny mihitsy manao ahoana ny fihetseham-ponao. Ianao ohatran'ny olona efa hitako izany azafady mahay miteny ve mendrika ato ny hevitra mbola misy malalaka dia ato izany ianao apetra eto ny entana fa tia ny fandrinanao. Misy dimy nareo miara-mipetraka ato fa mbola any tokotany sy any am-pianarana any daholo ny ankizy. Lamindaminy ny entana dia midinina any ambany rehefa avy eo misy mpanabe anorotoranao momba ny ato rehetra ato rehefa avy eo izao somary misy ankizy misy toetra ato fa tandremo fotsiny ny fiarahamonina. Rehefa mahay mifandray amin'ny hafa ianao dia afinaritra foana ny ato. Mendrika tena leobe anao tsy miteny tsy mivolana fa mivandravandra ohatra ny ninona fotsiny ianao. Fa maninona indray pisokeliny eny avy aty izany sombonaiko izany. Ohak'izay dia tsy fafako ny ranomasin-janako. Mendrika mba jereo rehefa miresaka. Ty dery reso fantatro fa ratsy ny lokato dia vombinako tamin'ny tsakirenjy. Za eto mba maradino anjandroko izany Mendrika fa maninona ianao fanina be Andriamanitro mendrika aleo aloha iantsoina nampy ahy hibatan'ity etiko indry izany sipa marary saina voatonga izany ary tony tsoro teto ambony table de nuit eto mangatany latabatra kely ihany raha mila fa tsy ny anano ampiasaina arofo teo amin'ny tany teo rehefa fanafodin-drireo sao be deo raha misy miditra eo ndinga izany teneniko izany tolo izany ndry mivandravandra ohatry ny trondro vao endy eo fotsiny ndinga eo any teneniko fa tsy seza hitsina ny latabatra izy sasady mony ndriny tsy afa-metsika ka ndringeny nanipy andreo teny dia maninona dia maninona raha laindry fa ananga ireo ka iasako saina adalàna koa nametrapetrahana andreny fatin-javatra ireny aty amiko etiko kialadaly ty ka reny avy izany ny fianarana misy ato afaka misafidy tsara ndry matetika ny mahatonga ny tovavy sasany hoe misafidy ny fandrarinana ny fanjarana dia tonga dia mihaino avy elondre to iloza ndry manonofy atoany fotsiny eo dia miteny rereto ao tsara avy eo mihaino anao tompoko ka tsy mba miteny ary ka tsy hitako izay ambarako be dia be manaoana ny fahitandriny ato ary ny ankizy indrindrindrindra dia inona izany izao ny fianarana tian'ireo atao amin'ireo be dia be ireo tsy haiko ahoany mila misafidy angindry izay tian'ny ankizy safidym-pony no ezahanay ataony amin'izay izy mazoto sy mifofotra tsara ahamaritra amin'ny tanjony mandra-pialana ato za manokana aloha manome sosokevitra hoe langy atao dia avy eo toizana amin'ny informatika raha mbola tratra ny olona mahafehy an'ireny izao tsy very mandeha izany raha ny hitako aloha izay izany ny ataoko sady izany mpampianatra langy ato ao fa karakaraiko tsara ndry aleo ty aloha ampiasaiko androany ary eto atiny aza kitikitianao any zavatra
fa ndity ve aloha moany hatramin'izay nahatongavany tato tsy nandreny feo andre mihitsy miondrika eo amin'ny bokely foana sady mivindavinda ohatran'inona eno ia rehefa miresa marary eky izany ka zarikala rehefa miresaka tsy tiako enoenona fotsiny ohatr'izao fa ilaiko valiana malala fomba so tsy fantatry-ndry ary zany tiaviny izany nekizy rehetra ato manaja daholo ka tsy ndry izay vao tonga omaly io no misy eo milay eo nefa tsy milay akory fa be masy sady kopatsofina be kondrana raha solonjatovy mendrika anao anarako 14 taona zao manoratra izao tsy mba nianatra izany tsy mba zanak'olona ambony ihany koa ka tsy manako tantaraina firy mahakasika tia diarony menoneno fanomezana ho ato eo amin'ny 12 taonako ty dia sarobidy loatra amiko tsy mbola nampiasaiko mihitsy ty satria tsy tiako raha zavatra tsy misy dika no soratanato vao nampidirina teny amin'ny sasamaditra dia tia nitsaroko voalohany ka nitalaoko nalaina fantatra kehitriny fa tonga ny fotoana ny ratako ato ty diary ty dia ataoko diary mitahiry ny fiainana menakafy soratako atao hatramin'ny tantarany neny tany am-piandohana izay ny tantarany ary mendrika fa maninona hoany tsy mba mivoaka miala voly miaraka amin'ny ankizy ndre sa mbola tsy nahazo volotany foana ve hatramin'izao ary iny zato soratandrika masy mokotra andeha atsatoka aory ianao raha misea fa angatsy ambaratelony tsy mba azoko jerena iny ka eny tompoko ary aleo andeha hivoaka ny atokotany raha toka izay no tianao mendrika andraso aloha fa ahoana tompoko zao rehefa tsy eo mason'olona dia aza asiana tompoko izany fa manjary mampisy elanelana be amintsika ka ahoana indray raha ny tianao etsoko anao tsy hoe amin'ny anarako fotsiny manahirana be izany raha misea le raha misehany koa tsy mety raha sahirana ary indry dia atao hoe malalako na seriako mety aminao ve izay eny tompoko za koa no adala no manontany ay moa ianao le manaiky be foana amin'izay tenenako mendrika anampiana ny ankizy sy tanora toanareo no atom-pisiny tiakany ty ilaina ianao mahazo aina tsara sy tsy mahatsiary teritery rehefa ato na dia hoe olona migadra daholo ary ny akabeazanareo ato tsy maninona talefa aza miasa saina be loatra amiko izany ianao mpanabe nareo dia fantatro fa mety matoa ataonareo hitako tena mbola mihafahafa aloha ianao ato ho zatreo foana re tompoko ny ankizy rehefa tsy mianatra dia mahita zavatra atao sy mba miresadresaka fa ianao dia mba mivoaka ihany fa mitokatoka monina dia manoratra foana mbola tsy mahazo namana foana ve hatramin'izao radio Dambosco mendrika ato ianao ny onina manam-pahavitany sazonao ka mieza mba manao izay ahatsara fiarahamonina ianao matsao efa isan'ny nandrenesako fitarainana manjakely akindrika marina ohatra ny zanakanjely mahafatifaty loatra kanto rangany tovaviny kasikara marina mba afaka mangina kely ve ianao raha misy azafady fa tsy mety mifantoka mihitsy zay tindringe dia atao hoe aleo fa angina ty misy gote noetiko andry ny hafahafa hitondranako maika fa ndrikery mendrika oko izao fa misaotra voky inona indray ary ty miavinaviny ty ampitiavana angeno anomezako an'io andry ka laviko ampitiavana ihany koa izany raha misea afaka mba havelanao amitany zavatra ataoko ve azafady ndry ty dia hafa mihitsy raha samy ankizy atoka eny fa mahafinaritra aloha tiako mendrika tiako raha mba lasa olona kaiky be andry azo indrindra mba ny tiako teneniny tia andry ankizy raha misy zanakao any raha miseh dia izay hoentina ty jereko raha mety amiko andraikosy mpanabe ianao no ato dia za be azina
oka mba samy hipetraka tsara amin'ny toerany. Dia mba manaja ihany koa ianao tena fa efa lehilahy lehibe ohatran'io mbola mihevy tena ohatran'ny tovolahy miala sakana ihany. Aleo za andeha rehefa tsy andeha ianao. Tsaratsara goûter a. Fa taiza nafandriny vidiny io nefa tsika tsy afaka mivoaka ato. Taiza ihany koa indriny nahita vola. Manontany andriange ahy e. So dia tsy fantatry ary fa za ihany tiavina. Ary teneniko tsara amindria fa za miaraka amin'ny hery. Maninona? Zany e. So everindri fa tsy fantatro hoe avy aiza io. Tiavina? Inona e? Fa maninona ary indriny manao an'izany? Sa andriva hoe miaraka amin'ny mpanabe ato? Dia raha fantatry tale zao zany dia ahoana? Izy ary mahasahy miaraka amiko. Sady natao fakana goûter fotsiny ary arikala. Dia io zany alaivo raha tia indriva za tsy mila. Alaiko mihitsiko. Ny sakafo ato ange misy fotoana tsy dia mahafa-po zany e. Saingy zara ary mihinanako. Tiavina, efa zao ve ny mahazo atsika dia mbola manao an'izany ihany ry? Olona voasasa ange tsika ny nangorahany. Dia maninona e? Aza miditra lalina? Dia maninona kira mba endry a? Manginy ka. Aleoko ihany mahita ndrimona tsy miteny tony fasana toy izay monsieur be moral eo. Ka tsy mety kosa ange kira. Tsy mila mandeha andritsony ahy e. Tsotra fotsiny teniko. Alaviro hery a, fefa ahy iny. Tsy ilaiko aky iny a. Firifiry moa ny sipatatony tsy miteny an'izany fa roboka ihany e. Tandremo a, mampitandrina andria zay raha tsy te ahita loza. Anisan'ny mahafinaritra indrindra ny fitondrantenanao ato e. Tsy za rery fa na ireo mpiandro tonga manao asa sy fampahirezana ato ary mahatsapa an'izany. Inona ny resahan'ilay pastera taminao teo? Tapa-kevitra ny an'olo tena tanteraka ao an'Andriamanitra madame Talea. Andray, vaovao mahafaly zany a. Fantatro fa lalana tsara ny tondran'Andriamanitra anana dia mafy aza. Ifonako tanteraka ny fanomezan-tsinona ataoko azy. Tena faly amandeha an'izany. Tohina tanteraka mihitsy ny foko e. Mba misy mandray ihany zany ny fomba fitezahana ato sy ny afatra ampitaina rehetra ka. Tsy lany andro fotsiny ihany koa ireny mpanompon'Andriamanitra tonga aty ireny. Fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fisian'ny toerana ohatry tony madame Talea. Zany? Indrindra moa zany ho anay tratrany tsirariny tony. Fa tena marina tokoa ve nilazaina fa niazonana nanao tany? Endrikendrika fotsiny. Enao ange hono ny aiky e? Tsy namaly fotsiny a. Sady tsy nanaiky ihany tsy nandà. Ay, Zany mantsy fa tsy manan-kerina nazavana be loatra sy nanohanana ny hevitro satria nilaza ny marina tamin'ny voalohany sy ny enoana. Mendrika, tena mahaliana ny tantara-piainanao fa mba misy fanontaniana kely manitikitika aloha ity mialohan'izany. Miheno anao ary ahy e. Fa maninona ho akay ato akan'ny zazavavy nefa misy lehilahy ny mpanabe. Ay, hitanao, ireny le olona manolo-tena dia tsy hita izay andavana azy. Tsy mandray karama ange ireo e. Nefa jereo ange ny tombontsoa lehibe azontsika amin'ny fananana azy e. Fa misy olana nga? Azafady madama. Ay, mandrosoa monsieur Hery a. Leo aloha zany dia amin'izay madama. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao mba ny fiain'izy tompo. Misaotra kia, dia ho anao ihany koa. Nampiantso ahoana ianao? Ay, miala tsiny aloha fa tonga dia vataniko ny resaka e. Izy ity mantsy tsy misy resaka ankehitrano an-trano a. Efa no hazavaiko ianao an-trano am-piandohany zany. Eny e, ka miainanao ary a. Mpanabe sy mpitay sika, oka mba ho fitaritra sy hipetraka tsara amin'ny toerana mendrika an'izany. Tsy tiako ny anararotana ny ankizy ato e. Tena tsisy azoko mihitsy tale. Fantatrao tsara ny tiako ambara fa aza hodiana fanina ahy e. Tsy azoko e. Hainao tsara ny toerana misy ankizy ato. Tsy natao anararotra sy hanao tsindrazo lena amin'izy ireo isika fa natao anarina sy hanoana azy e. Anampy azy tsika ka mampitandranao tsara zay a. Ndry mihitsy ny nanisy raha tany amin'ny taletany e. Efa miteny aho hoe tsy zaho a. Efa ndrio afa izandray e. Fa ataoko tsy ho ela raha mbola mitoy ny fanarakarahana sy fanadalanao a. Amafisiko any mihitsy. Dia efa miteny ahy zay a. Enao konge tsy dia tsara fa mba hadalaina fotsiny. Dia hadalana ny ianao zanyko. Ary izay maty tsara izay mihitsy ny tsy anekeko anao satria tsara loatra ianao raha hoa. Mazava? Nenenandry zao.
tsy mbola nisy mpananilika azy zany inge teto e. Ary azabetaina mafy otriny io sandriko fa marary ely fa hoan zao sofa tongondry tsy efa nampitandrina mivoadaholy raka izy ay ianao ato ary misy inona tsy misy ninina ka zany hoe saika kaboky ety amin'ny fotsiny ka izy tsy tatiko fa misy inona ry tiavina misy inona ry mendrika inona ty mampitomany aleo lazaiko ny mariny tratrako teo izy ramse saiko na saika anao inona andray tonga de niteneniko izy de io mody manetsikeliko io tiavina mangina ianao e ahoana zany ianao zany le tovavy miaraka amin'ny sary adala aminy ato nefa tao tsy ianao ange no naharesako fitarainany za mihitsy mivavolombelona ary tale ahoana zany ry mendrika ono tsy zany miaraka aminy fa izy fa iza ho nahoana ianao tsy miteny iza ny miaraka aminao ry ery valio miendrika ka tsy maintsy hity zay miala tsiny fa tsy maintsy hosavaina tsirairay nareo laha ny andro amin'izany indray zaniko miala tsiny aminareo fa tsy maintsy hity zay androany fa za mpamahazo volantsika angery iny mahamenatr'olona mihitsy ny ataonareo ka de mbola tsy azo atokisana foana ve tsy misy voaray mihitsy reny afatra tsy fampianarana isan-karazany reny fa ngatsy mandeha le finday manina raha bipena sa mety efa maty zay tokoa no adino aleo marina aloha andramany aizy zany samy ino tady ohatrany hoe atoato zany mendrika sakosinao ty miala tsiny ary miendrika dia izy fanantenana tanteraka aminao aty tsy zany nangalatra n'intsy tale fa izy valio efa tsara afina tany anatin'ny entanao zao le zavatr'olona no hita dia mbola manday ihany ve ianao mengafy moa madama aza tsy averinay tany amin'le nakanay anao kory ianao fa misy akanay ihany koa any efa fantatra rehefa reko resadresahany ankizy tato zany ary any ono no alefa zay ankizy tena maditra sy tsy manam-piovana mihitsy eto ary manahirana any miara-miaina aminy ko maika fa ny ankizy ihany ka ianao no tsy te ahay miara-monina amin'olonako manjary manome fitaratra ratsy ny hafa raha mbola mijanona eto ianao sady mangalatra no fanadala mpanabe ka tsy zange nakanino ahy efa zao no mahazo anareo dia mbola medaladala ihany very mendrika tsy mba misy fiantraikany aminareo mihitsy reny fampianarana maro isan-karazany reny no heveriko fa tena niova tokoa ianao no heveriko fa endrikendrika tokoa no nahazo anao nefa hitako pirofo zao no tena mariny madama sazano any nakanino mangina anao fa tsy te handreny fanadiva tenanao eo tsony aka miomana fa teriny ianao raha pitso allo tsy mila anao mandeha ty tsony ahy ampanateriko any entanao raha misehery fa inona raha ny sazana azo an'io tany ny tomitomany tsy mijanona ohatran'io fa izy moa zany na faly na malahelo dia miondrika manoratra eo foana mba tsy reraka raha ny atokoko nazako ara tsy manana valiny fa Andriamanitra izy ny mahita ny miafina rehetra raiko fa matotsy miariary ny mpanao ratsy dia izay zany no hitany mety dia manaika fantatra fa fitsapana ho azy ao ninona mety amafy ny setra dia tsy ho kivy zany manana lalana tsara hitondranana Andriamanitra ohatra ny anjoba sy ireo mpanompo matoky rehetra tsara soratra kindry izany inona ny ataondry ao ariana koa mba liana amin'ny zavatra soratandriako nanahoana ny tany amin'ny taleky marary indray izany lohako izany manomboka manjavozavo indray izay jeren'ny masoko inona ny sazindry sa afindra ndringe ohatrany mba tiany tale ihany aloha mitsangana dia ampiriminy ity fa reraka konga mba no masoko tonga indray ndry le mona marenina mendrika mihetsika indray le marary lavo ty vonjeo tiavina fa inona ny ataonao aty ay ve ianao io everiko fampanao trano miaraka amin'ny combinaison satroka plastikako sy moramora aizy tale ao amin'ny brown midy rery ao izy ko efa tsy ny alina tsy azo elingelenina ony tsara zany ary izy mendrika ka fa ataonao inona izy rery ny ao amin'ny efitranony ao marary izy nefa tokony ny andeha androany
Tsy tara kosa zaniko. Ny amin'inona? Am'valifatiko hoe noho io ihany na voaroka tato sady miseho amin'ilay nefa tsy hampahafirina. Aiza daholo ireo mpanabe sasany ka arono a. Andriamanitra, tsy very maina nanokana fotoana nandritry ny alina namakina an'ity. Azafady indrindra Talea. Fantatro fa tsy azo elingelena hono ianao fa ao raha misehery. Mbola ninona tia indray Nakany amin'ny efitranonay izy. Tena nisy ratsy any mendrika iny. Fa hoana? Satria hono mendrika nantona androana azy nefa madama tsy mendrika miaraka aminy fa za. Tiavina? Ka nahoana nareo no nanaiky? Nanadalany mendrika izy fa tsy nety mihitsy mendrika. Andriamanitra. Zany ihany koa nisan'ny alahelony dia zany nisan'ny nandaingany. Andriamanitra. Dia madama za no naka an'ilay finday fa nalaiko ilay izy dia napetraka tao amin'ny tany mendrika. Fa naninona kosa ianao no nanao an'izany? Mifona madama. Saro-piaro tamin'ny ramose sady ny alina satria tsapako tianareo kokoa zany izy no zaiko. Andriamanitra. Fa andao aloha madama aingana. Andao tokoa Andriamanitra. Vonjeo zanakao. Tsy mbola nisy tovavy mbola sananilitra sy nanevativa ohatrany raha tsy ianao sady amin'izay olona tsisy fotony ohatranao zao Mifona re tompoko. Ho fatatao androany zany hoe iza marina ho zany rahery zany. Ary aza mihevitra ny ato vonjeo kory fa samy variana manahirana azy daholo ny olona. Miasa sy mianatra ny rehetra fa ny marary lava ohatranao ihany mijanona eto am-pandriana ohatr'izao. Andriamanitra. Ampio Aza mihetsiketsiky tsony. Aza mihetsiketsiky tsony. Zavona fa anolana ny zanakao ianao. Fa zanako ao any. Vaky ity ilay dilambotola ty tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ty. Tsy ianao zany ndraiko tsy raiko zany ianao. Andriamanitra, loziny ny tiana ataoko zany rehefa dilamboto toetra teratera-pona any amin'ny sisiny ihany dia avy eo tsy fantatra hatramin'ny zanaka tsony. Tsy haiko izay nanitona naka ny diariny tamin'ny ianao natory dia angamba no izy tsy misaraka aminao mihitsy sady anoratanao foana no vakiako atry ny alina izy iny. Tena menatra tanteraka anareo Andriamanitra. Fa hono atompoko. Ahoana ka iny nahafantaranao ny tantaran'io lehilahy io sy ny... Ka io lehilahy io ange dia zanako Renibeako zany ianao. Efa nandrarara tamin'izany tsy araka tamin'ny reninao satria izy efa niteraka roa. Saingy be doika loatra izy ka nahavita ny tokantrano niaraka tamin'ny mihitsy na dia mbola tsy nisy ninona vita aza. Saingy tsy ampy roa taona akory dia nanaova toetra tsy zaka ireo zokinao ka tsy vita nitsony hono. Nanomboka nampirafy sy nanitsakitsaka ny reninao izy ary sahany mihitsy ary nitondra vehivavy tao an-trano. Andray rindrina aminahatra. Dia izany ve ny ainanao? Nibetsaka ny tsy ampy tao anatin'ity tantara soratanao ty. Fona anaka. Asa mikisitrisika anahy akory ianao Fona anaka. Tsy manandray anao zany Fona. Nendrery niteraka anahy. Ka tsy tonga teto angenao raha tsy teo ahy. Fona. Fa vao amam-bola namonjy tao akibo aty ny losanao Fona anaka. Efa fantatrao tsara fa efa nisy ireo zokiko nefa tsy nanakana anao nanadalan-dreniko zany satria manano tena kely tsy manana izay nahatsapazana niaraka tamin'ireo zaza roa izy dia tsy maintsy nanaiky anao. Fona. Saingy noho ny tena tafalatsaka taminao izy dia narianao niaraka tamin'ny zaza ray fanampiny ndraiky io. Nararotinao ndreniko toy izao fanararotanao ny tovavy aty izao mihitsy. Okizay anaka. Azafady tompoko. Misy polisy mitady ao. Misaotra ho avaky miala tsiny ariery tany am-piandohana dia efa niteny foana fa tsisy kehitrany otrano izy ty na ato amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Mamelandry tanteraka kia. Mifona kisa tsy nety ny nataoko. Nanenina tanteraka ary mieky madame Talefa ratsy fitondran-tena tokoa teto
raha tsy teo nareo akany ny taizana gadra dia tsy miaina tsara ohatr'izao izay. Nefa ato izay sady mianatra ny miaina tsara toy ny olon-drehetra na dia mamita sazy ary. Nefa mbola ditra sy adalàna ihany no asetrinay ny fitiavana sy ny fanampianareo. Oka izay fitiavana. Manararoatra ny fitiavana sy ny fangorahanareo fotsiny izahay. Hitoriana teny omena n'izao fampianarana rehetra izao izay nefa avelanay ho toy ny rary no araraka an-damosingana fotsiny izany. Mifona ahy e. Oka ho azy izay. Ny fahatsapanareo tena amin'ny tsy nety natao sy ny fahavononanareo io va dia efa zava-dehibe. An'Andriamanitra tia kanty fa fitaovana fotsiny ihany izay ary eto foana izay taiza sy anabe anareo anoranareo ny lala tsara tokony izorany. Misaotra toko. Dia nanapa-kevitra ihany koa izay fa tsy handray akoatra ny vehivavy no mpanabe eto satria vehivavy daholo tsika no eto. Aleo alefa any amin'ny tovolahy izy raha te hanampy sy hanao izay asa sotiany ataony. Mety mihitsy izany e. Aleo mailo hatrany fa nareo tompona andraikitra nge tsy voatera hita izay any ambadika ny tsy hitany. Misy sika tsy mahasedra fakapana. Aza mena tsiny amin'izay mety ho tsy fahalavorariana re izay fa olombelona ihany koa ny teny. Indraindray izay safidina atao tsy voatery ho mety avokoa araka ny eritreretana azy nge. Dia oviana izany mendrika ny mandeha amin'ny tapabolana. Amin'izay vao tena vita tanteraka ny saziny. Mino fa ampy fankalalana tsara sy fankatiavantsika amin'izay le fotoana rehetra izay e. Te hanonitra ny tsy nety nataoko tamindria. Avelao azy izany ho any e. Fa vao mivoaka ato aho izao dia fiainana vaovao hafa mihitsy no diaviko. Aza manafa ampidiriko ao anatin'ny tantara vaovao vao soratako nareo ary ataoko mpandray anjara fototra mihitsy. Nareo mantsy izao mba hoe fianakaviako vaovao e. Tantara ho soratana nefa tena iaina. Niverina namaky an'ilay diarinao ary miendrika dia mbola antomany a. Tsy naposiko hoe ohatran'izany ny afarany fanja taoriana ny elany teto aminay e. Sady misy feheza teny ampiasanao tena mandona fo mihitsy koa ane. Zaho koa nge mba efa nangalatra namaky an'iny e. Fa tsy zakako tsony tena janko. Miara-miasa amin'ny trano mpamokatra boky ihany koa nge tia kanty e. Misy tena mpanohana ara-bolantsika mihitsy koa any. Ary ina ny tianao tenenina? Tianao ve raha avoaka boky io tantaranao io ho anatra ho an'ny hafa? Izao sisan'ny farako. No entin'ny fitiavam-behivavy tavahoatra dia tia ponjany ny farany. Menatra tanteraka ny tenako mihitsy aka. Tsy te hitopy any amin'ny eny sy mendrika le zanako mihitsy ny saiko fa te hitady zavatra aminoko tena foana. Ahoana kosa ozy izy novady aman-janako mandreandreny. Efa ho firy andro taty tsy mba nisy namangiary zareo. Mendrika akoatra azy dia mbola misy zanako ray ihany koa any ivelany any. Ny aza hitako koa Fanja, zanako Fanja. Lozy, zanako e. Zanaka tsisy tosy. Fotana mahafaty ny vitako e. Tsy tia iaina tsony Karaha diarin'ny eny ka saiko atao lohateny'ity boky ity dia mendrika ny nandresy lahatra tamin'ny ora farany. Satria mendrika loatra ny enina dia nenjehana sy alan'olona fatratra azy izy tamin'ny fitondran-tenany. Ny afatra tena tiana pitaina dia aza dia tsaratsaraina be fahatany sy enjehana amin'izay fiainana ahitanao azy ivelany na ny fomba fihetsiketsany ny olona ray. Raha hitanao fa misy tsy mety ny ataony dia ahitsio ampitiavana izy, hoetam-bavaka ary tolory tanana izy. Ianao tsy ahita mihitsy izay any ambadiky ny tsy hitany. Dia na iza anjara toeranao eo amin'ity fiainan'ity dia miezao mendrika an'izany. Dia makasitraka anareo indrindra tonga maro ohatran'izao. Mino sy manantena fa tsy ho very maina ny fotoanany lanianareo taty iny. Ary manantena fa misy azonareo raisina tamin'ny somby tantara teo. Makasitraka tompoko.
dia omena ny tanentana ary ny fitenenany. Saika tsatonona kiny efitrano a. Tena tsy napoziko mihitsy. Ie, nanao dokam-barotra be arak'izay tratritsika dia rary reny. Sady nareo mpiara-miasa maro ary ange nanao arak'izay tratrany ihany koa e. Fa tena nangovotra be nge za tamin'ny voalohany. Zany Sady tsy mahay mandahateny mihitsy ahy. Fombany ihany zany amin'ny voalohany fa ho zatra eny ihany ianao e. Ho zatra eny ihany? Ie, tsy haiko hoe amin'ilay izy tena miainanao ve fa tena hainao mihitsy ny nanetsika ny fon'ny mpanatrika tao a. Lany daholo ange ireo boky natota rehetra e. Mbola tsy dia betsaka koa ny nivoaka e, fa natahotra hoe sao vitsy ny olona ka tsy vidy ako. Nalalitra mandeha aza ange heno e, rehefa niteny ianao liana loatra ny hainanao ny ray efitrano ange. Mama koa zany dia be filaza ery. Marina zany ka zara mbola nitomany foana isaky ny mamaky aniko. Sa tsy vitsy ny namako teo a. Tamin'ny fotoana nahalasany iny dia zarera ny tomany azy satria efa tsy teo tsony lalaina. Nanantena fa tsy ho toritory fo fotsiny ny olona mandre ny tantara fa mba hay andray izay anjara tandrify azy koa sy azo andraisina zany e. Ary ezaka ny omendrika io anjara toerana io. Andriamanitra eo ambany fitantananao ny fitohizan'ny fiainanay. Tantarako mada. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mendrika. Nosoratany Aingon'ny Fity, novelominy Sinaizy Fetra Sarobidy miaraka amin'ny Saloy, Iary, Iony Miajanirina ary Oly. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.